Mamerina fiarabana izay tonga tetỳ farapara, tonga soatsika hiaraka hihaino tenin'Andriamanitra, sendra ny tenin'Andriamanitra eto amin'izao toerana izao, izay toerana ataoko hoe nitarihan'ny fanahy amin'ny fanaovana fivoriam-bavaka, tsy fiangonana, tsy hisy hoe anaram-piangonana, fa fizarana tenin'Andriamanitra ho an'izay rehetrarehetra manketahita ny tenin'Andriamanitra. Ary fampiorenana sy fampitoerana tsara ny tsirairay avy amin'ny teny izay nomen'ny Tompo anay, mba ahafahantsika manana fiainana ao amin'i Jesosy. Fa ny teny rehefa zaraina dia tokony hanana hisy fiainana. Aleloia. Fa tsy hisy teny hoe omenanao ka atoritory ianao sy homona aminaina. Ianao raha mizara tenin'Andriamanitra tokony hisy fiainana ny teny zarainao. Ianao raha mitory tenin'Andriamanitra tokony hisy fiantraikany any amin'ny olona hitondra fiainana ny teny izay zarainao. Ary ianao raha mandray teny ka tsy misy fiainana ny teny izay raisinao, mila mieritreritra ianao. Le manome ny teny ve tsy hisy aina sa ianao le mandray tsy hisy finoana. Fa ny teny dia nisy-piainana. Amen sa tsy amen? Jaona toko voalohany, ny teny dia nisy-piainana. Zavatra roa ihany zany io. Na koa le olona mandray ny teny mafo be, fo vato. Na koa le mandray ny teny tena tsy andaira mihitsy. Tena hoe tsy ao mihitsy e. Atao ihany izay izarana fa izay mahatonga Paoly miteny hoe tsy ny olona rehetra ny mino, tous n'ont pas la foi. Fa samy izarana ny teny zao, samy omena ny teny zao, fa samy hafa ny fiantraikan'iny rehefa mandeha amin'izay ny fiainana. Fa nangatana dia ny famindrapon'ny Tompo ho ao amintsika tsirairay avy, ary mba tena hoe andairan'le teny ianao, mba hitondra fanovana ho anao le teny. Fa ny teny koa matoa nomena dia anova izay. Rehefa tonga ny création nataon'Andriamanitra dia ny teny nalefany. Zay. Ary rehefa nalefa ny teny dia nisy mouvement teo, nisy fanovana, nisy zavatra nentin'ny teny zany. Dia ny tenin'Andriamanitra rehefa alefa koa ny teny, ka mino ianao mankatoa an'izay dia misy fanovana eo aminao zay. Tondra fiainana ao anao zay. Amen. Halleluja. Dia tsy mitsarotsika no mizara ny teny amintsika rehetra rehetra, fa ahasoantsika izany rehetra rehetra zany. Mety misy teny ara miverimberina foana eto. Fa hoy ny apôstôly zay, tsy mampaninona anay ny manao teny averina, fa mahasoa ny fanahinareo zany. Tsy mampaninona ny manao teny averina, fa mahasoa ny fanahy zany. Fa misy fotoana ange tena hitreretinao hoe zavatra tokony hain'ny olona, tsy hain'ny olona le ianao, fa hoana ary fa aiza ho aiza ary tsika amin'le ara-panahy. Aiza ho aiza ary tsika amin'le fandraisana tenin'Andriamanitra. Dia mila verina foana zany, aleva foana ny teny mba handray ny teny. Ary ny tenin'Andriamanitra koa moa Jesosy, matoa Jesosy ny teny hoe nanao fanoharana any amin'ny tany efatra. Tamin'ireo tany efatra ireo, firy ihany tena hoe tondra vokatra ny teny? Firy tamin'le tany? Ray tamin'le tany. Ray ampaha-efatra zany. Ray ampaha-efatra. Zany hoe raha ho avy koa zany Jesosy any amin'ny raha lanitra dia ray ampaha-efatra niakatra. Tsika zany raha mahafazana ny teny zao eto dia ray ampaha-efatra no andray. Sa atsasany? Sa 100 isan-jato? Irariana mba ho 100 isan-jato. Fa ny toe-po tena hoe vonona andray ny tenin'Andriamanitra tena zava-dehibe. Zavatra tia ny Tompo zaraina menantsika androany dia ny amin'izany hoe fanatrehan'Andriamanitra zany. La présence de Dieu. Inona ny fiantraikan'ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Inona ny fiantraikan'ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Quel est l'impact de la présence de Dieu dans ta vie? Zava-dehibe ny andraisantsika an'izay. Fa io fanatrehan'Andriamanitra io tokony misy zavatra hita, misy zavatra eny aminao, zavatra iainanao. Zany hoe fanatrehan'Andriamanitra zany. Raha ny Baiboliny jerentsika, ifampiresaka kely indray tsika, mahafinaritra moa rehefa fampizara tenin'Andriamanitra dia fampizara ohatr'izao hoe ny olona tao anatin'ny Baiboly rehefa nihaona tamin'Andriamanitra, inona ny fiantraikany avy eo? Inona ny efehany izay tany amin'ny olona anankiray izay hoe nisehoan'Andriamanitra? Samy milaza hoe fibebahana, fahavelomana, nanino Jakoba? Folaka ny hanche. Rehefa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, Jaona dia lavo ny ankohaka. Lavo ny ankohaka.
famelan-keloka, fiadanana, niova ny fomba fijery an'Andriamanitra, fiovana, réussite, Marie contemplé anazy tamin'i Jesosy. Teraka. Dia teo tongotra Jesosy izy. Ok. Ie. Misy tahotra sy fanajana lalina tao anaty. Fananana toe-panataka anazy. Fahatsapana hoe maloto ny tena. Fahatsapana hoe maloto ny tena. Fandray fandray zany ny hoe famasinan'Andriamanitra rehefa hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia misy indray tsisy ninona fa dia niodina fotsiny. Ie, Petera ilay hoe miala amiko fa mpanota. Isaia koa teny le vehivavy Samaritana rehefa nahita an' Jesosy dia lasa nijoro vavolombelona izy, nitory an' Jesosy. Isy fanovana zany. Paoly dia nianjera teny amin'ny lalan'ny Damaskosy rehefa niona tamin'Andriamanitra. Présence an'Andriamanitra. Présence an'Andriamanitra no resantsika eto. Famarinana sy fahazavana. Aloha alefantsika andray fa antsy dia andrenesam-peo. Dia atsy amin'ny balcon, atsy tokotany. Manahoana ny hoe fanatrehan'Andriamanitra zany? Fifaliana. Dia efa misaotra antsika ny amin'ny hoe fizarana ohatran'izay. Io hoe fanatrehan'Andriamanitra io tena lohevitra anankiray tena goavana be ary ao anatin'ny herintaona raha iresaka hoe fanatrehan'Andriamanitra tena hoe mbola mila ilaina mihoatran'izay. Fa ampahany amin'ilay hoe fanatrehan'Andriamanitra ary nefa tsy ampahany tsinitsiniavana fa zava-dehibe indrindra amin'ny hoe fanatrehan'Andriamanitra rehefa ny olona anankiray ny tafahoana amin'Andriamanitra lazaiko anao. Ilay tena hoe tafahoana amin'Andriamanitra marina araka ilay voalaza teo. Dia ny tena zava-dehibe lasa misy tahotra an'Andriamanitra ao aminy. Lasa misy tahotra an'Andriamanitra ao aminy. Ary rehefa mihaona amin'Andriamanitra zany tsy vazivazy zany, tsy atsikana zany, tsy lalao zany. Fa iza moa io Andriamanitra io? Io Andriamanitra io dia voalaza ao anatin'ny Baiboly ao hoe afo mandoro. Amin'ny teny frantsay dia hoe feu dévorant. Feu dévorant. Atao ahoana ny fiantraikany zany hoe ianao tafahoana amin'ny afo mandoro zany. Ary zavatra tena tiana apetraka zany raha ohatra ny teny zao teo tsika hoe Isaia. Rehefa nihaona tamin'Andriamanitra izy, indrisy izy eto amin'ny firenena maloto molotra no misy donc jerentsika ny Isaia. Isaia Isaia toko fahaenina andininy voalohany. Isaia toko fahaenina ny andininy voalohany. Tamin'ny taona nahafatesana Ozia mpanjaka no nahitako ny Tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana avo sady manerinerina. Nahitako ny Tompo nipetraka teo anoloany, nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana avo sady manerinerina ary ny eban'eban'akanjony nahafeno ny tempoly. Ny serafima nitsangana teo amboniny, samy nanana elatra enina avy. Ny roa nanarona ny tavany, ny roa nanarona ny tongony, ny roa nanodinany. Ary nanandrara ny feony izy
ka ny famaly hoe masina 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 Jehova tompony maro henika ny voninahiny tany rehetra. Dia ny orooro ny fanamban'ny tokonana noho ny feon'ireo nanandratra ny feony ary feno setroka ny trano. Dia hoy izaho, lozako, maty aho, fa lehilahy maloto molotra sady ato amin'ny firenena maloto molotra ny toerako, fa ny mpanjaka dia Jehova tompony maro no efa hitan'ny masoko. Izy ho efehan'ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'ny Isaia. Maty aho izy, fa lehilahy maloto molotra sady ato amin'ny firenena maloto molotra. Araka ilay voalaza teo hoe matsapa matsinitsinona azy ny olona rehefa eo anatrehan'Andriamanitra. Matsapa hoe tsisy raisina rehefa miona amin'izany Andriamanitra izany. Matsapa hoe maloto ao anatin'ny fahotana ary tsy mendrika manoloana an'izany hoe fanatrehan'Andriamanitra izany. Tadidinao koa le mpamory hetra rehefa andeha hivavaka tany an-tempoly, tsy sahany andrana akory izy fa niondrika teo anatrehan'Andriamanitra, tao anatin'ny fanetretena. Matsapa an'izay hoe tsinotsinona izay ao anatin'ilay fanatrehan'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia Andriamanitra mahatahotra. Tia napetraka amintsika mihitsy hoe Andriamanitra dia Andriamanitra mahatahotra. Tsy hoe mampatahotra fa mahatahotra. Inona mahasamy hafa mampatahotra sy mahatahotra? Ny mampatahotra mitsoaka matahotra, fa ny mahatahotra tena hoe eto anatrehan'Andriamanitra tsy sahy manao inona fa tena hoe manaja. Izay hoe mahatahotra. Lasa misy fanajana lalina an'Andriamanitra ianao rehefa tena hoe fantatrao izy io Andriamanitra io. Lasa misy tahotra ianao, lasa misy fiankohofana ianao, misy révérence rehefa tena hoe fantatrao hoe iza moa izany Andriamanitra izany. Aty amin'ny mpitsara aty koa tsika dia mahita mpitsara toko fahaenina. Mpitsara toko fahaenina ho faty aho izy fa nahitan'Andriamanitra. Mpitsara toko fahaenina andininy fa aiza ho aiza ilay nilazany zareo hoe tena ho faty aho fa nahitan'Andriamanitra. Indrisy tompoko. Andiny fandraika amby roapolo aloha, ary narosin'ilay anjelin'i Jehova ny lohan'ny tena izay teny an-tanany, ka natendry ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira. Dia nisy afo nivoaka tamin'ny vatolampy, ka nandevona ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira. Ary ilay anjelin'i Jehova dia lasa niala teo masony. Dia hitan'ny Gideona fa anjelin'i Jehova izy. Ka hoy izy, adray Jehova Tompo, fa nahita ilay anjelin'i Jehova nifanatrika aho. Dia lasaka efa jerentsika any amin'ny 13:22, 13:21, ary tsy niseho tamin'ny Manoa sy ny vadiny intsony ilay anjelin'i Jehova. Dia fantatry Manoa fa anjelin'i Jehova izy. Ary hoy Manoa tamin'ny vadiny,
ho faty tokoa isika satria efa nahita an'Andriamanitra. Misy an'izay fahatahorana izay misy rehefa eo anatrehan'Andriamanitra. Misy an'izay fahatahorana izay. Aiza ho aiza ny fiangonana amin'izao fotoana. Aiza ho aiza isika tsirairay avy amin'izao amin'ny fiarahana dia miaraka amin'i Jesosy. Miainao anatin'izay hoe fahatahorana masina izay ve? Amin'ny teny frantsay izy dia sainte crainte. Misy tahotra an'Andriamanitra ve isika? Misy tahotra an' Jesosy Kristy ve tsika? Misy fanajana ve tsika an' Jesosy amin'ny fiainantsika isan'andro san'andro? Fa ny fanatrehan'Andriamanitra voalohany indrindra. Tandremo sao vao fitaka. Tandremo sao vao fitaka. Fa ny fanatrehan'Andriamanitra voalohany indrindra dia izay hoe fidaraboana izay. Tonga dia midaraboka amin'ny mahaenao anao sy ny maha-olombelona anao sy izay voninahitra ao sy ny fanananao sy ny mahizy anao mihitsy ianao rehefa tafahoana amin'izany Jesosy Kristy izany. Tsy te hilaza momba anao tsony ianao. Tsy te hierika hoe izay ianao tsony ianao. Niseho tamin'ny Petery Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty. Naneho fahagagana tamin'ny Petera. Fa tsy natetra amin'ny Petera ny fahagagana fa nankeno amin'i Jesosy izy dia tena miala amiko. Miala amiko fa tsy mendrika olomelo ka. Tsapany Petera zany. Petera nefa efa niaraka tamin'i Jesosy foana teto tany. Petera nisan'ny tena hoe nahitan'i Jesosy niara-niasa tamin'i Jesosy izy. Fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy rehefa niona tamin'ny Petera izy. Petera mbola natsapa foana tena olomelo ka tsinitsinina. Ananantsika tahotra mandrakariva. Raha namaky teny tao nisy an'ilay hoe Salamo 4:30 hoe avy anaka fa ny fahatahorana an' Jehovah no ampianariko anareo. Mila miverina tompoko izay fahatahorana an'Andriamanitra izay ao amin'ny fiangonana. Ao amin'ny mpino. Fa lasa tsisy tahotra an'Andriamanitra ny ankamaroany. Manota sasa. Raha manana tahotra an'Andriamanitra tsisy hanota sasa. Petera voalohany. Ndraisitsika indray. Petera voalohany a. Petera voalohany, toko voalohany 7:17. Aza mieritreritra ianao hafa ny Andriamanitra tamin'ny testamenta taloha dia hafa ny Andriamanitra tamin'ny testamenta vaovao. Andriamanitra raha ihany io. Petera voalohany a, toko voalohany 7:17. Ary raha ilay tsy mizatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray. Tandremo tsara, raisy tsara. Antsoinareo hoe inona? Ray a. Fa tsy hoe antsoinareo hoe Andriamanitra. Fa na antsoinareo ray ary izy a, dia inona no toeny ato? Dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritry ny andro fivahinianareo ety. Mitondra tena amin'ny fahatahorana. Zany hoe fitondrantenanao a tokony misy fanajana lalina an'Andriamanitra foana. Misy fankasitrahana, misy fiankohofana. Tsy feno ianao raha tsy eo ny tompo. Tsy afaka ianao raha tsy eo izy. Tsisy fiaina ianao raha tsy eo izy. Ary izay halan'Andriamanitra lasa halanao. Izay tena zava-dehibe. Le fomban'Andriamanitra no lasa fombanao. Ary tsy miaina ao anaty fahotana ianao. Amen sa tsy amen? Raha mandinika ny tontolo-piainana mihitsy mantsika amin'izao fotoana. Na eo amin'ny fiangonana io na fiarahamonina eto amin'izao tontolo izao a. Tena be da be tonga amin'ilay fitenena hoe tena misy manao an'Andriamanitra tsy misy mihitsy. Misy manao an'Andriamanitra tsy misy mihitsy. Fa za tena te hametraka aminao androany. Manoloana ny tenin'Andriamanitra. Ka na mihaona amiko ianao na tsy mihaona amiko. Na mihaona amin'ny rahalahy saina bavy ianao na tsy mihaona amin'ny rahalahy saina bavy. Na miaraka ampino ianao na tsy miaraka ampino. Na ianao rery ary ho fantatra hoe Andriamanitra eo mahita anahy ary mila miaina amin'ny fahatahorana anazy aho. Haleloia! Mba tsy noho ianao no hitenenan ratsy ny filazantsara. Amen! Izay dia mandray feo, mandray tatitra, mandray zavatra maro. Iarahanina ve mivavaka any aminareo? Jereo ihany fa manoatra an'izao, manoatra an'ry. Ry andreny ve vavaka ao amin'ny fiangonanareo? Dia zay tsy fiangonana, zay mitory teny. Zay manambara ny fitiavan'Andriamanitra, zay manambara ny famonjeny Jesosy a. Tany efatra ny zaraina eo. Tsy voatery ho tany tsara daholo le tany ao.
Fa be da be ny zavatra voaray ranona jereo fa manotikodina vola. Tsy mandeha mahatoky amin'ny fitantanana. Ao aminareo ve manaraka miaravavaka ao aminareo nefa be voka tsy manambady? Zany ve ny miaraka amin'Andriamanitra? Ao aminareo ve mbola manao ny fanao zao tontolo zao? Mbola manao ny fomba zao tontolo zao? Ataky antsika tia mitory tenin'Andriamanitra ty. Ataky antsika. Izao zavatra rehetrarehetra zao itenenananao daholo. Ka tsy noenao ny itenena ratsy ny filazantsara. Hoetika eo an-trenan Jesosy ianao. Ambarako aminao ny fahamarinana. Ambarako aminao ny momba an Jesosy sy ny mombamomba azy rehetrarehetra. Dia hoy Paoly hoe tsisy nafenoko taminareo ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Fa afaka amin'ny ranareo a. Raha sirapony tompo a, any amin'ny 1:10 latsaka kely any dia tapitra ny fizarana eto. Dia mba mangataka ny tanora rehetrarehetra mba hijanona rehefa avy eo. Azafady. Ny tanora rehetra, ny mpitovo mba hijanona raha sitrakareo. Hiresaka kelyntsika. Fa resaky ny mpitovo ilay izy. Resaky ny tanora ilay izy. Enjana be ty fiainany ty. Enjana be zao tontolo iainantsika zao. Enjana be ty tontolo 2020 ty. Ary be da be ny tena ringana ny oloko noho tsy fisian'ny fahalalana hoy ny voasoratra. Be da be ny tanora lasa any amin'ny lalana tsy izy. Manaonao foana. Mahatonga saina, mampatahotra, mampalahelo, mandratra fo. Hoe mihaino tenin'Andriamanitra eto ve? Mandray tenin'Andriamanitra zao ve? Dia vaka ihany sainao fa tsy nizaraiko tao ary ve zany? Fa tsy nizarainay tao ary ve ny fahamarinana momba zao? Fa tsy nambaranay tao ary ve le zavatra rehetrarehetra ohatr'izao? Tompo! Vonjeo! Dia hozy ny tompo hoe ny tanimbary misy karazany efatra. Fa matokontsika ao anatin'izay. Mandra-piveriny Jesosy any amin'ny lanitra dia mbola miasa tsika. Mbola miasa zay. Mamafy. Manamboatra. Ny zavatra apetraka Jesosy masy dia zao. Hiprezentehan'ny olona rehetrarehetra eo anatrehan Jesosy. Parfait. Zay ny tanjony. Tsy aka ny volanao. Tsy aka ny rakitra avy any aminao. Tsy aka hoe fanohanana. Ilaina ny fanohanana ny asa. Ilaina ny vola. Ilaina ny zavatra rehetra. Fa aloha zay rehetra zay enao tena nikel eo anatrehan Jesosy aloha. Fa raha tsy nikel eo anatrehan Jesosy ianao, mampalahelo fa tsy tafiakatra. Mampalahelo fa tsy tafiakatra rehefa ho avy Jesosy any amin'ny raonlanitra. Zay no mahatonga an'ilay teny hoe mievana faingana amin'ilay manana ady aminao dia ny mbola eny an-dalana ianao. Dia eritreretra hoe tsisy manana ady amiko hoe isa moro tatato, ry zoky, ry zandra, ry cousin, ohatra tsisy manana ady amiko. Fa sao dia amin'Andriamanitra ianao manana ady. Volazany tenin'Andriamanitra mihitsy amin'ny testamenta taloha hoe manana ady amin'ny oloko aho, amin'ny Israely io. J'ai un procès contre mon peuple. Sao dia mbola manana ady amin'Andriamanitra ianao. Sao dia mbola miziriziry amin'ny fahotana. Marina fa Andriamanitra arain'ny famindrapo. Zay. Vao mifona eo anao dia mamela izy. Na dia tahaka ny jaky aho izy. Fa quand même kosa tsy andiara loatra hoe tsy mamela foana izy rehefa mifona. Inona ny anananao any herin'ny fanamasina? Inona ny anananao an Jesosy? Raha isaky ny mihetsika ianao dia andeha anota dia hifona. Tsy iainanao ny filazantsara raha izany. Rehefa tena miaina filazantsara nke mandeha ny ambony rano e. Mandeha ny ambony rano zany a. Tsy contre nature zany. Azonao ve? Tia ny tenin'Andriamanitra zany dia zao tsy ny fomba zao tontolo zao tsy ny fombanao. Ry zandry malala. Ray aman-dreny, ry zoky. Tsy ny fanao zao tontolo zao tsy ny fanaonao. Ary ianao tsy voatery anaraka ny fanao zao tontolo zao. Halleluja! Ianao tsy voatery anaraka ny processus sy ny fomba zao tontolo zao. Fa ny ianao processus ny lanitra. Ny ianao ny fomba ny lanitra. Ny ianao ny fiainan-danitra. Modely avy any an-danitra. Inspiration avy any an-danitra. Inspiration ny fanamasina, na ny fiteny, na ny fiakanjo, na ny fomba fanao, na ny fitondran-tena. Aoka tsisy olona anao tsinontsinona anao noho ny atanoranao. Fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao. Amin'inona?
amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny fahadiovana, amin'ny finoana, aoka tonga fianarana ho an'ny mino ianao. Jesosy nge tsy eo intsony fa ianao no tokony fianarana ho an'ny mino. Raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy misy inona azo atao amintsony izy fa arinany ivelany dia hitsahan'ny olona. Aza manaiky hoe arinany ivelany dia hitsahan'ny olona. Hoy Jesosy, aoka hisy sira ao anatinareo. Aoka hisy sira ao anatinareo. Ndaontsika ho any amin'ny mpitory-teny. Toko farany any amin'ny mpitory-teny. Mpitory-teny toko 12. Mpitory-teny toko 12. Andininy 17. Mpitory-teny toko 12. Andininy 17. Ary rehefa re izany rehetra izany, dia izao ny farany teny. Andriamanitra no atahory, ary ny didiny no tandremo. Fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Mpitory-teny dia nilaza zavatra maro tao anatin'ny soratra nataony. Fa ny hafarany dia niteny izy hoe matahory an'Andriamanitra. Andriamanitra no atahory, ny didiny no tandremo. Fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho tsaraina amin'ny zavatra rehetra rehetra. Rehefa manao zavatra anankiray ianao, rehefa mandeha amin'ny toerana anankiray ianao, eritrereto foana hoe aiza ny hafarany ity, mitondra makaizy ity, inona ny fiantraikany ity. Fa fantatrao izany, Andriamanitra dia ilay voalaza teo hoe tsy mizata avan'olona. Ao amin'ny Petera iny Andriamanitra dia tsy mizata avan'olona, mitsara ny olona rehetra araka ny asany. Io ilay antsoina hoe ray. Fitaka be mantsy indraindray ilay hoe fahasoavana. Satria hoe maninona ny fahasoavana? Tsisy ninona ataonao fa tian'Andriamanitra ianao. Dia navonjena ianao, dia navelany ny elokao, dia voavonja ianao. Haleloia, marina mihitsy izay. Fa ambonin'izay rehetrarehetra izay, ny fahasoavana dia mitarika anao koa tsy hanota. Fa tsy hoe ny fahasoavana dia mitarika anao hanota dia hifona indray fa voavela foana ianao. Zay ve? Marina fa Jesosy mamela foana ma. Za tsy mandaha an'izay mihitsy. Fa ahoana izy ve? Rehefa ho lava hoy izy mandreraka. Rehefa ho lava mandreraka. Fa ho jerentsika solution an'izay rehefa avy eo. Fa rehefa ho lava tokoa mandreraka, ianao hoe tsy reraka manota foana. Ianao hoe tsy reraka ao anatin'ny fahotana foana. Fa zavatra rehetra hoentin'Andriamanitra tsaraina. Na tsara na ratsy. Ndraindray mantsika miteny hoe tamin'ny testamenta taloha enjana be Andriamanitra e. Tena afo mandoro, tena tsy azo vazivazina mihitsy. Fa amin'ny testamenta vaovao efa cool, efa milamina, efa mahafinaritra. Fa voalaza mihitsy hoe raha antsoina hoe ray izy tsy mizata avan'olona fa mitsara, mitondran-tena ny fatahorana anazy. Mitondran-tena ny fatahorana. Aleluia! Zay manatsofana hoe ty miaino, aoka izy hiaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Raha ho avy Jesosy eny amin'ny rahaolanitra, mila olona manana tahotra anazy izy. Ary ny fiantraikany io tahotra anazy io, reglena daholo ny tontolo-piainanao rehetrarehetra. Ny any amin'ny coin madinidinika tsy hitan'ny olona any, ny ao an-tsainao ao, ny ao am-ponao ao, ny amin'ny fitondran-tenanao ety ivelany. Jesosy iny sao dia lazaintsika hoe rehefa tonga Jesosy ohatran'ny tsotsotra. Fa tamin'Andriamanitra enjana be. Fa jerevo ny tenin'Andriamanitra fa nilaza hoe zay azo olona tanana mijangajanga dia mendriky no elohana. Fa rehefa Jesosy ny tonga
Dia hoy Jesosy ianao raha vao mijery vehivavy ilazy fotsiny dia efa nijangajanga ianao zay. Ka ny aniza ny etsany? Jesosy ilay tonga teto an-tany sa dia tamin'Andriamanitra tamin'i Jesosy tsy mbola teo? Ny Jesosy vao miteny fotsiny zany hoe ianao raha vao mijery vehivavy fotsiny ka ilazy dia efa nijangajanga tao am-pony ianao. Nijangajanga tsy mahazo miditra ny fanjakan'ny lanitra. Nijangajanga tsy mahazo miditra ny fanjakan'ny lanitra. Afako. Ry havana malala. Mihavana amin'Andriamanitra anie ianao. Mihavana amin'Andriamanitra anie ianao. Io fijangajangana io amorain'ny devoly be io amin'izao. Mora kely mijangajanga amin'izao. Mora kely manota amin'izao. Ary be dia be ny azahan'ny devoly eny an-dalana eny ampijangajanganao. Misy fotoana ianao tsy te hivoaka ny trano fa anao mijanona tao trano lalahy. Satria mampanota ny zavatra hitanao eny ivelany. Ny fitafy zany ireo olona. Ai. Fa ahoana? Short. Amin'ny maha-short azy. Ianao sao dia mbola manao ohatran'izany eto. Akanjo short fo kely ny anaovanao dans la semaine. Fa nihaona tamin'Andriamanitra ianao sa tsy nihaona tamin'Andriamanitra e? Io fitafiana io ranabavy. Tiako ianao. Aza dia manao fitafiana tsy motina rery afako. Aza manao fitafiana manara-batana ka miseho daholo ny formanao e. Andavolona. Tsy mbe voninahitra an' Jesosy. Mitanjaka eny ianao raha manara-batana e. Le izy fotsiny lasa hoe couleur menamena na couleur maitsomaitso na fotsifotsy. Fa raha ataonao marron dia ohatrany hoe tena mitanjaka ity olo ity. Kay marron kay le manara-batana. Aoka ho masiny ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra. Aleluia. Na ny ambany, akanjo ambany na ny akanjo ambony, aoka tsy iseho ny fitanjahanao. Raha mampinono zaza ianao takomy io amin'ny lamba. Tsy ho hitan'ny olona. Ozy ianao atao mametraka règle be ato izany. Aleo tonga dia ambara mihitsy ny famarinana rehetrarehetra. So hoe tsy nilazan'izany ny tany. Haleluia. Raha misy miaraka eto mitokantrano, miray trano, nefa tsy vita vodiondry, tsy vita fisehoana, tsy vita soratra, averiko any. Regleo zay tompoko. Na ny any amin'ny vidéo zay mahita an'ity any ivelany rehetrarehetra any. Tsy sitrak'Andriamanitra zany. Zany le atao hoe tokantrano io imaso. Zany le atao hoe concubinage. Tsy vita vodiondry ve ianao? Tsy vita soratra ve ianao? Dia mitokantrano dia miaina tahaka ny mpivady. Fijangajangana eo anatrehan'Andriamanitra zany. Ary tsy andovana ny lanitra raha mitoetra ao anatin'izany ianao. Aleluia. Tian'Andriamanitra ianao. Tiantsika ho madio, tsisy petina, tsisy fiketronana. Haleluia. Mety honozy ianao izay miara-mipetraka fa izay endry be tsy manao ninina. Tsy marina izany osy bebe. Tena ray aman-dreny voky-andro. Ao amin'ny fotsy volony misy ny fahendrena. Tsy marina izany ozy izy. Misy matahiry vainafo eo ozy izy ka mitondra azy eny an-tanany dia ilaza hoe tsy may. Fa avanao mbo dia tsy may fa ny tananao efa mitsovaka ao. Tananao efa mitsovaka ao. Fa mazava ny ten'Andriamanitra tsisy mahatondra afo vainafo amin'ny tanana izany ka tsy ho may e. Ka izao noho izy, ho an'izay miaina salama izany, na eto, na amin'ny vidéo ozy dia izay tena izy, fa mangataka ny tompo mba ho afahan'ny tompo amin'ity mihitsy fa tsy mety afaka e. Anjaranao ny tonga dia mandray valizy, dia mandray entana, dia mifindrako. Toy ka tsy eo aminao ny toerana fa tsisy le trano, tsisy ny zao sy zao. Nisy olona resaka tamiko an'izay mihitsy ozy izy. Ozy izy efa tena nibebaka, efa natao batisa. Fa le miaraka amin'ny olona le tokantrano maso izy isany tsy vitako fa miandry ny tompo mihitsy hanafaka na amin'io.
fandrasanao hoana ny tompo hanafaka anao amin'io. Ohatra ny hoe raha misy rano eto amin'ny vera, dosany hoe mangetaheta tompo, mba ome rano ary tompo hosotroka. Dia andrasanao ve ny tompo hibatan'io rano io ambavanao? Fa tsy ianao no maka ny rano dia hosotronao. Aleloia! Ianao tonga dia maka ny fepetra rehetrarehetra hoe tsy mety tsony ty miaraka tsy vita ninnininy ty. Fa safidy roa no mipetraka. Na sika mandeha mangataka anao any aminao dia misoratra tsika dia mitokantrano tsika rehefa avy eo. Na raha mbola tsy atao izay andahana aloha mody any dada sy mama. Na raha hoe mianatra any ampitan-dranomasina ianao aleo anao mianana lozima mitokana. Dia za manana lozima mitokana. Dadanao manan-karena be ve dia problema ny ofatra. Haleloia! Dadanao manan-karena be ve dia problema manao izay vola. Tsy excuse zany. Efa vitan Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny famonjena, efa nomeny ny zavatra rehetra momba ny fiainana. Noho izany, tsisy mihitsy hoe tena hafa, tsy hoe tsy ho tanteraka ty ten'Andriamanitra ty fa mba fataro ihany le contexte e. Mba fataro ihany le vaninandro 2020 fa hafa mihitsy le ten'Andriamanitra marina foana ty fa ty tsy ova hoe tena aleo ty hampanarahana, aleo ny ten'Andriamanitra no hampanarahana atsika fa tsy tsika no anaraka ten'Andriamanitra. Tsika mila manaraka ny tenin'Andriamanitra. Mora ny ziokako, maivana ny entako. Misy koa ny olona dia zao, zaraiko ihany ty ho an'ny olona rehetrarehetra tsy amin'ny vidéo tsy izy hono le vadiny teo aloha fa ty le tena izy. Tsy izy hono le teo fa iny tena ohatrany mbola nataotao foana fotsiny fa ty zao le tena izy. Nga io kilalao ohatrany hoe nampividanana kilalao tamin'ny mbola kely hoe tena ataova le mangamanga indray ry dada fa le menamena ohatrany tsy mety. Halako ny fisaoram-bady hoy Andriamanitra. Je hais la inona moa répudiation. Je hais la répudiation. Ny divorce zany. Halan'Andriamanitra ny divorce. Halan'Andriamanitra ny divorce. Ezana be zany. Raha misy ozy izy misaotra ny vadiny ka manambady hafa dia nijangajanga izy. Ary nijangajanga tsy andova amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary raha misy nisaraka ny vadiny dia mampijangajanga ny vadiny izy. Ary mijangajanga izay manambady izay voasotra. Averiko le izy zany. Ty olona anankiroa mpivady niaraka soratra vita mariazy. Nitsaraka ireo. Rehefa nitsaraka ireo andeha nanambady indray le ray divorce ireo mariazy zay. Fa fantatrao ny tenin'Andriamanitra mitoetra ao anaty fijangajangana ianao raha zay. Ary le vehivavy nisaraka ndraika nanambady hafa koa, jangajanga koa izy zay. Jangajanga koa izy zay. Fa tsy izany hoe tena ty le nataon'Andriamanitra. Ny faux pasteur, faux apôtre, misy manao an'izany mihitsy. Tena manakana amin'ny ministère ty raha vehivavy ty. Efa vadiny io. Tsy ianao le izy fa efa ty ny natoron'Andriamanitra anahy, ianao no miaraka amiko. Hoy Andriamanitra masy anahy. Io hoe Andriamanitra masy anahy io dia lazaiko anao vaky io ny Baiboly, efa voasoratra daholo ny rehetrarehetra. Ka ny olona hiteny hoe zao olona lazain'Andriamanitra, zao lazain'Andriamanitra, amarino ato fa efa feno ty complet Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Raha milaza zavatra ankoatran'ity izy dia tsy izy zay. Na nanofy ary izy, na nilaza nakany an-danitra ary izy, na nilaza tsy haiko hoe tena hoe nilatsahan'ny fanamasina ary izy. Ka raha vao mifanohatra amin'ity ny ambarany, laingy zay, faux zay. Fa ny zavatra rehetra dia efa voasoratra ato. Ny zavatra rehetra dia efa voasoratra ato. Divorce ireo mariazy, tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany. Ahoana raha nitoy an'izany ozy ianao? Apetraka amin'ny tompo izy hanoro lalana anao amin'izay atao. Fa raha manitsaka olona ianao dia hiteny ianao azafady nefa mbola velanao hitsahanao foana ny tongotry le olona. Dia mety ve zany? Mila maninona le tongotra? Mila miala mihitsy le tongotra rehefa nanao azafady ianao. Fa tsy hoe azafady fa tsy nety nataoko. Azafady marina dia isan'andro ianao azafady. Ianao zany raha anaty divorce ke zany ohatrany hoe manitsaka tongotry le Andriamanitra foana ao anaty fahotana constant ianao e. Fa mila reglenao le izy, miala ao anatin'izay ianao. Aleloia! Tompo manana lalana amoananao raha manketaheta hanao sitrapon'Andriamanitra ianao.
Manana lalana amoahana anao raha mangeta eto anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Mitondran-tena amin'ny fahatahorana amin'izao vaninandro iainantsika izao. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra mahatahotra. Amin'ny Romanina dia milaza an'izay mihitsy hoe noho ny ataonareo ny lasa hitenenany ratsy ny anaran'Andriamanitra. Resaka kolokolo zany. Resaka risoriso zany. Resaka taratasy sandoka zany. Resaka fausse déclaration zany. Aoka tsy ho tononona aminao intsony zany. Aoka tsy ianao ny pratike an'izany. Fa mba ho araka ny tokony ho izy ny ataonao. Halleloja. Sao dia mba mianan-kendry kosa ary tsika. Andriamanitra Andriamanitra masina. Andriamanitra saharotiny. Andriamanitra saharotiny. Ka tsy resaka tena hoe mianan-kendry zany. Fa izay ny sitrapon'Andriamanitra. Aloha izy etra tokony aloha amin'ny vidiny tokony andoavana azy. Ny déclaration tokony atao, déclareo araka ny tokony déclarena azy. Fa azahena. Raha 125 cc moto dia sorata hoe 125 cc fa tsy hoe 90 cc. Amboamboarina daholo io rehetrarehetra io. Dia mandoa vola kely dia milamina. Mandoa vola kely dia milamina. Milamina daholo ny zavatra ataonao rehefa misy vola. Fa ny lanitra tsy milamina. Tsy tafiditra any an-danitra ianao raha miaina anaty kolikoly, langa, fraude, risoriso, faux papier sy ny maro samihafa. Reglena. Endrika tahotra an'Andriamanitra zany dalahy. Fa tsy antsika rahalahy saina bavy miaina anaty fahasoavana ny tompo mikomprendre an'io. Aza ampirinao amin'izany ny tompo. Efa miala indray Jesosy raha izay. Efa tsy anatin'izay Jesosy. Ozy le rahalahy le natao batisa tamin'ny herin'ny androany izay hoe efa planin'Andriamanitra mihitsy le tsy nandehanako nakany Frantsa fa anio ilay ny volona. Fa kay tena tiany anao témoigner azy dia tiany atao batisa. Zay vao andeha hiverina any Frantsa. Dia natao daholo rehetrarehetra. Dia nisy fotoana efa tapitra daholo ny natao dia efa kaikaiky le fotoana hodiny hakan'le fiara sy ny sisa hoe anatitra fiara dia andeha ho any amin'ny hotely dia andeha ho aterina amin'ny naveto any amin'ny aéroport. Dia izy hoe tena raha zao kosa mitoy efa mety efa mialy Jesosy fa tsy tompona andraikitra amin'ity tsony. Tia tenena zany hoe raha zany mbola hianahana sy hipetrapetraka eto hoe dia hoe ho an'io indray ny volona efa tsy Jesosy tsony indray za fa zany tsy nahitantana ny fotoana. Aza mieritreritra va io rehetrarehetra io dia Jesosy. Fa ianao miara-miasa amin'ny Jesosy. Hoy ny voasoratra, miasa amin'ny tahotra sy ovitra. Ndao vakina mihitsy izay dia voarainareo tadidinareo tsara hoe miasa amin'ny tahotra sy ovitra. Atateraka ny fahamasinanareo. Andininy dia aoka amin'ny nofo Korintianina faharoa toko fahafito. Korintianina faharoa toko fahafito. Dia raha misy mahita le tahotra sy ovitra dia momeo kely ihany azafady. Filipianina. Misaotra. Filipianina toko faharoa. Le Korintianina teo ao anatiny Korintianina faharoa toko fahafito. Korintianina faharoa toko fahafito. Andiny voalohany. Dia Filipianina toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo. Misaotra. Zao voasoratra amin'ilay Korintianina faharoa toko fahafito. Koa raha manana ireo teny fikasana ireo isika ry malala dia aoka isika anadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalitoana rehetra. Iza manao ny asa eto? Inona ny ataontsika? Aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny
ho afaka amin'ny fahalotona rehetra fa tsy hoe ny sasatsasany fa rehetra mihitsy ozy izy ho afaka amin'ny fahalotona rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy ka ahatanteraka ny fahamasinana amin'inona amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra. Tena zava-dehibe zany lalasaina mba misy action zany tokony ataonao. Azonao ve raha niditra tao amin'ny samby fiara ny no avaly mianaka tsy Andriamanitra napiditra azy tao fa Andriamanitra naninona Andriamanitra nanolo-kevitra Andriamanitra nonteny fa avy eo no hany ny azo dia niditra ry zareo. Raha nivoaka ny Sodoma sy Gomora Andriamanitra nonteny hoe mivoata ao ary raha hiala amin'ny fahotana koa ianao no mila manapa-kevitra. Mila manapa-kevitra ianao. Aleloia. Manadio zany teny zany. Mampandiny teny zany teny zany. Aleo ohatran'izay dia miakatra any an-danitra. Filipianina toko faharoa Korintianina Filipianina toko faharoa andininy faharoa ambin'ny folo. Filipianina toko faharoa andininy faharoa ambin'ny folo. Koa amin'izany ry malalako tahaka ny naneky anareo matakarivo tsy fony teo aminareo ihany aho fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho. Miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra ahatanteraka ny famonjena anareo. Fa nga tsy efa vita ilay famonjena ny hoe ahatanteraka an'ilay famonjena indray. Ahoana ny anazavana an'izany? Miasa amin'ny tahotra sy ovitra ahatanteraka ny famonjena anareo. Vita hozy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Zay. Fa rehefa vita hozy teo amin'ny hazo fijaliana ny anjarany, ny ranona latsany, ny herin'ny hazo fijaliana efa vita. Fa ianao no mila mankatoa araka ny tenin'Andriamanitra. Miasa amin'ny tahotra sy ovitra ahatanteraka ny famonjena anareo. Dia hoy Paoly amin'ny Romanina hoe voavotsitsika fa amin'ny fanantenana. Amin'ny fanantenana. Izany hoe mibebaka ianao nanolo-tena ho an'i Jesosy. Fa mbola mitohy ny fiainana rehefa avy eo izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Dikan'izay tena zava-dehibe izay hoe aplikeo manaiky ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao. Hifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao. Ho araka ny sitrapon'Andriamanitra ny ataonao. Haleloia! Avery fiany mba tsy noho ianao ny tenenan-dratsy ny filazantsara. Mba tsy noho ianao ny tenenan-dratsy ny anaran'Andriamanitra. Mba tsy noho ianao ny abloke ny filazantsara tsy ho tafiditra. Ka raha sanatria raha itsika ny voalaza hoe nareo tsy miditra izay hiditra tsy avelanareo miditra. Tsia. Aoka ianao tsy hanatsiny amam-pondro amin'ny fiverenan'ny tompo. Fahatahorana an'Andriamanitra ny zava-dehibe. Haleloia! Ny fahatahorana an' Jehovah no fiandoham-pahendrena. Fahendrena anie zany fahatahorana an'Andriamanitra zany. Fahendrena zany fahatahorana an'Andriamanitra zany. Haleloia! Asio limitiny ny fijerena tele. Asio limitiny ny fijerena Facebook. Asio limitiny ny fampiasana internet. Asio limitiny ny zavatra rehetra momba izao fiainana izao. Manana fahonoana tena. Rehefa niteny Petera fa maranana ny epistily izy hoe atompotra ny farany zavatra rehetrarehetra. La fin de toute chose est proche. Soyez sobre pour vaquer à la prière. Koa endre ka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana. Endre ka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana. Mila mahono tena dia manokana fotoana bebe koa hivavahana. Manokana fotoana bebe koa hifandraisana amin'Andriamanitra. Fa za miteny aminao fa faible ny fiangonana amin'izao fotoana. Faible tsika amin'izao fotoana. Faible tsika. Satria nahoana? Tsy manan-java mahory tsony tsika. Azonao ve? Dia rehefa tsy manan-java mahory tsika dia milamina be tsika. Dia rehefa milamina tsika dia tsy mirehitra tsony ilay afim-panahy. Fa tsy miteny tsony hoe ampy ahy Jesosy. Fa angamba soratana fotsiny izy hoe ampy ahy Jesosy.
Fa zao zany le monde ny materialisme, zao le monde ny confort. De rehefa tena manana confort makabana nofo, de tsy ampy le rivotra iainan'ny fanahy. De tsy matosika intsony le filazantsara, de tsy matosika ho amin'ny fibebahana intsony ny fiangonana, fa fiangonana moderne, fiangonana dans le confort, fiangonana milamina, tsy manan-java mahory, fiangonany Laodikia. Hoy ny fiangonany Laodikia, tsisy zavatra mampahory antsika tsony, tsisy zavatra tsy ananantsika tsony, tsisy zavatra tsy ampy amintsika tsony. Io fiangonana io azonao raisina hoe communauté, assemblée. Io fiangonana io azonao raisina personnel, ianao io. Lasa mahaleo tenitsika, mavita tenitsika, manana ny ampiretritsika. De hoy ny fiangonany Laodikia, hoy Andriamanitra matsain'ny fiangonany Laodikia hoe ianao no milaza fa manan-karena sy tsisy ory, tsisy zavatra tsy ampy aminao tsony. De hoy Andriamanitra hoe za nefa mijery anao, de ianao le mahatra indrindra, ianao le ory indrindra, ianao le mitanjaka indrindra. Samy hafa ny vision'Andriamanitra sy ny vision'ny olona. Samy hafa ny fijerin'Andriamanitra sy ny fijerin'ny olona. Ny olona dans le monde matériel, ny olona mijery zavatra matériel, fa Andriamanitra mijery côté spirituel. Manahoana ny ara-panahinao? Manahoana ny risky ara-panahinao? Mandona ve ny filazantsara? Mbola miparitaka ve ny filazantsara? Mbola masarika olona ve ny filazantsara? Mbola betsaka ve ny olona mibebaka? Sa tena efa tsy ponina be? Ny anankiroa indray ny amalinana an'izay. Na ny olona misy nefa mafosy mafiatoka, na ianao tsy ampivavaka, de malemilemy ianao rehefa mitory. Na tsisy fiainana ny zavatra toroinao, tsisy fiainana ny zavatra voakanao, de tsy mitarika ny hafa. Inona mahatonga izay? Satria tsy ampivavaka ianao, tsy ampy energia. Halleluja! Mila miverintsika, mila mafantsika, mila mirehatritsika. Fatahorana n'Andriamanitra maranako azy. Mihavana faingana amin'le manana ady aminao dia mbola eny an-dalana ianao. Sao dia izy apiditra anao any an-tranomaizina. Rehefa matahotra an'Andriamanitra izany koa, dia jerena daholo hoe azoko tamin'inona daholo moa reto entany reto. Rehefa azo tamin'ny tsirariny io ifony amin'ny tompo io dia avereno any amin'izay nakanao azy. Avereno any amin'ny nakana azy. Aza mitahiry zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany ao an-tranonao. Na onero io rehefa zavatra tsy nety nakanao an'io, onero io. Izay le hoe restitution. Restitution. Izay nataony Zakaiosy. Indro ny atsasaky ny fananako, omeko ny malahelo. Ary raha misy azoko tamin'ny tsirariny, dia maninona? Onerako avy efatreny zany. Onerako avy efatreny zany. Restitution. Taiza moa nazoko an'ity bakiraro ity? Sao dia bakiraro azo tsy tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Taiza moa nazoko an'izao rehetrarehetra zao? Taiza moa nazoko an'izao rehetra zao? Nahafinaritra anazy témoignage-n'izay ranabavy izay indray andro izay. Rehefa naharehan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izy, nandre ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izy mivady. Bebaka izany ary nanolo tena tonga dia natao batisa dia nanaiky ny Jesosy. Sokafan'ny tompo ny masony. Rehefa sokafan'ny tompo ny masony azo azony an-tsaina daholo le haingohaingo-trano izay zavatra tao am-tranony tao hoe ty moa taiza moa reto very reto. Taiza moa reto andro reto. Tadidiny daholo hoe nahazona ny reto very reto tany amin'ny tsizy reto zavatra reto ohatran'izao nesorony tao daholo le izy dia navokany. Satria tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Halleluja! Raha nanao trano izany ve ianao ka azonao tamin'ny tsirary ny carreau dia epahana. Ny tompo ampahafantatra, ny tompo ampianatra, ny tompo ampianatra sy anoro. Za tsy mametraka doctrine be aminao, fa tiako tenenina fotsiny hoe aoka ianao sensible amin'ny zavatra tenenin'ny fanahy. Aoka ianao tena hoe mahazo aina ny fanahinao ka mandray izay zavatra tokony ho renesina ianao ka handray fepetra, handray fanapahan-kevitra. Halleluja! Dia izao zavatra teneniko anao rehetrarehetra izao tsy didy. Mavesatra aminao zany raha didy.
Fa zao nolazaiko anao vahaolana amin'io amin'izay tamin'ilay hoe reraka be anao anota sy fona teo foana. Ny feonanao marina. Ny feonanao marina. Ny feonanao tsy metsara velatsia amin'i Jesosy ny anova an'io. Ny feonanao tsy metsara velatsia amin'i Jesosy ny anova an'io. Ianao tafahoana amin'i Jesosy marina ny anova an'io, ny avitana an'izay rehetrarehetra nyteneniko teo. Fa raha tsy meona amin'i Jesosy ianao ka hiezaka anao an'izay lazaiko rehetrarehetra teo, tsy ho vita izany. Ho reraka ianao. Ary fantatro fa kasihan'ny tompo ianao zao. Ary anompoka ianao amin'ny herinandro, anompoka ianao rehefa avy eo iregle andreo rehetrarehetra ireo. Fa za miteny aminao fa raha tsy tafahoana amin'i Jesosy ianao dia vizana foana. Vizana foana, vizana foana. Fa rehefa tafahoana amin'i Jesosy marina ianao, eto ilay tena filazantsara. Zay rehetrarehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zany hoe ny fandraisanao an Jesosy Kristy no azonao puissance io voalazy io. Ary rehefa azonao io puissance io, dia avitra ianao. Halleluja. Ary afaka mandeha araka sitrapon'Andriamanitra amin'izay ianao. Amen. Le natiora ao anatinao mihitsy miove. Raha ambodi anao teo aloha, tsy forsenao inona vilona zany ambodi zany. Mona aminaina fotsiny io inana vilona eo, savy aranga ambodi nefa fahananao vilona. Henany dia taviny io. Ianao nefa vilona foana mianao azy. Ka ny vahaolana amin'io dia zao, aleo le ambodi ovaina ondry. Dia rehefa tafaova ondry izy, tsy problema tsony. Ay, ty vilona, ty kay le tena izy. Tsy tady hena tsony izy. Zay manatsofana ety miainao izy haino zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana, azonao ve zany? Ka ianao tonga eto, ambodi anao sa ondry. Fa raha ambodi anao, hoaninao rambasanao mihitsy zany teny zany takambilona. Fa raha ohatra ianao ka mbola ambodi, dios ianao. Mifamatika izy teo. Andrasa miverina le discours. Raha ondry ianao, dios ianao tena mampandray amin'ny amaitso zany teny zany. Tena mitondra morona fialan-tsasatra Jesosy. Mihinana vilona ianao satria ianao tena pura ondry. Fa tsy hoe ambodi ianao fa nitafiana ondry fotsiny. Be da be ny tafiana ondry fotsiny, tsy mirana zay vilona anao zany izy. Hena ihany mamaky azy, vola materiel. Vao mahita olona, ty tena manambola, ty tena azona fahafolo-karena, ty tena azona rakitra be, ty tena azona asa. Zay mamaky azy satria izy akanjo fotsiny ny ety ivelany, fa ao anatiny ao mbola ondry. Ao anatiny ao mbola ambodi. Fa ny akanjo fotsiny ny ety ivelany, ohatra manao carnaval le. Ohatra manao déguisement hoe tena mody ondry fotsiny. Fa ao anaty ao tena mbola le tena mbola tena le maim-bolombelona ozy zay tamin'ny mbola zazakely hoe tonga ny ogre, maim-bolombelona, tady an'le hinana an'le rasy le anina fotsiny. Fa ny vahaolana, le natiranao mila miova. Amen. Ahoana hoe? Le natiranao ny mila miova. Ka ino io natiora io? Natiora céleste. Mandova natiora vaovao ianao. Le natiora omeny Jesosy. Le natiora omeny Jesosy. Dia rehefa azo io natiora io dia membany io natiora io, dia le lalàn'io tao anatinao rehefa vokisanao tenin'Andriamanitra foana ny fonao, ny fiainanao. Rehefa vokisanao tenin'Andriamanitra foana ianao ka mandray ny herin'ny azo fijaliana, dia tsy manan-kery intsony io lalàn'io tao aminao io. Alleluia. Melefy io. Rehefa paralysé eo amin'ny azo fijalian Jesosy Kristy. Fa rehefa fanahy ny vokisanao, dia miaina araka an'ilay tenin'Andriamanitra ianao. Tsy tianao azy ny kolikoly. Tsy tianao azy manao sesibola. Tsy tianao azy ny manao falsification. Tsy tianao azy manao fraude. Halanao azy io akanjo sy mamofady rehetrarehetra io. Rehefa tafahoana amin'i Jesosy marina ianao. Halleluja. Rehefa tafahoana amin'i Jesosy marina ianao, mandray herin'ny fanamasina ianao, mandray ny afovany an-danitra ianao, mandray fanovana ianao, mandray an Jesosy ianao, dia zay mahatonga anao olom-baovao. Zay mahatonga anao le natiora mihitsy ny miova. Ka ny tonga an'io natiora miova, tenin'Andriamanitra anao milasaka dia manova. Resy lahatra ianao ny amin'ny famonjen'Andriamanitra. Resy lahatra ianao ny amin'ny lalan-diso sy ny tsy fihetezana rehetrarehetra. Ary resy lahatra ianao hoe tena nanapa-kevitra fa tena ho an Jesosy Kristy, ary andray ny herin'ny fanamasina ianao. Halleluja.
ny tapi andehananao rehefa avy eo. Inona ny tapi andehananao? Tsy tapi rozy tsy tapi volamena. Rehefa tonga any an-danitra le tapi volamena. Fa ny tapi anao eto tany. Vipera ny tapi anao. Liona ny tapi anao. Menarana ny tapi anao. Reny tapi anao daholo. Hitsahanao daholo zany reny amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloia! Satria manana ny hery ny fanamasina ianao. Haleloia! Andao hideran'i Jesosy. Ankalazan'i Jesosy. Haleloia! Satria niona tamin'i Jesosy marina. Nisy rencontre tao rahalahy. Nisy rencontre tao ranabavy. Nisy transformation tao. Dia izay mahatonga an'io le Salamo 150 io. Liona tanora hitsahanao. Ny vipera ho diavinao. Liona masika hitsahanao. Inona daholo ilay izany rehavako hoe? Any an-tongotra ao reny. Tsisy atahoranao an'izany. Ny olona manitsaka vipera voakaikitra. Ianao tonga dia hitsahanao fotsiny reny. Hitsahanao reny. Amen sa tsy amen? Hitsahanao ny fakapanahy, hitsahanao ny fraude, hitsahanao ny adultère, hitsahanao ny concubinage, hitsahanao ny kolikoly, hitsahanao ny langa, hitsahanao daholo reny any ambany reny. Haleloia! Fa ianao efa mandeha amin'ny fiainam-baovao amin'ny anaran'i Jesosy. No ny hery ny fanamasina. Satria voasoratra hoe azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo ka ho vavolombeloko. Jerosalema, Jodia, Samaria hatramin'ny farany tany. Amen! Ary tsy fanahosa nomenanao fa fanamahery sy fitiavana ary fahonona tena. Tapitra ny teniko. Akaiky dia veriny Jesosy. Regleo ny fiainanao. Raha misy tokony amboarina, raha misy tokony ahitsy, tapao ny hevitra. Raha mbola tsy nanolo tena ho an'i Jesosy ianao, mbola tsy nibebaka marina ianao, manlora tena ho an'i Jesosy. Maneke an'i Jesosy. Raha efa eo amin'i Jesosy ianao nefa ohatra ny kibakabaka sy nanaonao foana fotsiny ary nandeha arak'izay eritreretinao fotsiny fa tsy nanaiky ny fitondran'ny fanamasina, dia iveren'ny filazantsara hoe tena iverina araka ny tokony ho izy. Amen!